Resaka gendarme. Zaho mahita biby eo amin'ny tsy haiko manapahazo masikoro ino izy ao. Zaho la ataon'le biby ao hoe raha misy ny fanovandrafitra dia ny gendarme ny ravana voalohany. De commentaire mandeha mily mahery ao. De rehefa jerenao amin'ny ankapobeny zany le commentaire ao, à 95% magneky aby. Fa somary mampimehy anahy foana zany mijery an'le commentaire ao. Tsy haiko na ndesy ny hafanampo le malagasy satria tsorona aloha ny resaka eto fa tena ratsy endrika eo mason'ny malagasy ny gendarmeria-pirenena. Tena tsy tia mainty gendarmerie zany, gendarme zany ny vahoaka malagasy amizao. Zay aloha de tsorona ary zava-misy hita zany fa tsy foronina. Avy amin'ny ataon'ny gendarme foana, mety tsy ho gendarme rehetra fa avy amin'ny ataon'ny gendarme zay manimba endriky ny gendarme. Ka tsy amenatsina ny vahoaka malagasy raha ohatra hoe tsy tia mainty gendarme amizao sy tsy ratsy endrika eo anatseny malagasy ny gendarmerie amizao. Verina am'le resaka commentaire teo hoe foanana zany de mahita commentaire sasany reo foanana reo de lasa tafoka na vadika tafoka na vadika polisy. De eo ny somary mampimehy anahy. De nareo zany mihevitra hoe mivadika tafoka reo na mivadika polisy. Le toetsaina na gendarme nazy tatiky tsy tiatsika maro anisa io, mbo iny koa ro entiny amin'ny tafoka agny lafa avadiky tafoka izy agny amin'ny avadiky polisy agny. De tsisy varany fa toetsaina ane izy io toetsaina sy tsy fanaran-dalàna, tsy fanajana zon'olombelona ro agnatiny regny gendarme manao hery famoretana mamono vahoaka tsy manaja lalàna regny. Ka mbola iny foana no entiny any raha ohatra hoe hivadika miaramila na hivadika polisy de ça change pas. Zay le izy. Fa amiko zany de zao torohevitra ty amiko hoe ary fa nipiblieko raha zay hoe tena mila sivana be reo. Na hisy aza ny hoe fa araky ny teninareo hoe hahafandravana anazy de na havadika polisy na havadika tafoka reo de mbola tokony hisivana be mihitsiny koa ao agnatin'ny raha zay satria araky ny teneniko taiza hoe raha tsy hisivana de iny toetran'iny foana ro entiny any amin'ny polisy rehefa vadika polisy igny toetran'iny foana sy fitondratena sy tsy fanajany lalàna igny foana ho entiny amin'ny miaramila agny koa. Zay no mahatonga anahy miteny zay. Fa raha ho tonga amizay zany de mila sivana be alohany hoe hivadian'reo hoe hamadiany an'reo polisy na gendarme polisy na miaramila tafoka. De tsy haiko moa fa torohevitra avao gn'anakay igny tsy arakaraky n'izay mpitondra eo na arakaraky n'izay tapaky ny malagasy eo. Fa amiko zany zavatra tokony nisy référendum zany fa tsy hoe foany amizao hoe zay zany ro hoe vita ohatra misy fitondrana vaovao ao de igny anaovana référendum igny. Lafa lany igny de lany zany, rehefa tsy lany igny de tsy lany. Zay fotsiny gn'ahy zany no tiako resana mahakasiky an'igny fa jery commentaire ao de mirery. Zay io zany ny asa rehetra de ny toetsainao sy ny fitondrantegnanao, indrindrandrindra fanajanao ny lalàna mamehy any asanao. Zay foana. Fa na afindra aiza anao tsisy fiovany mihitsiny raha tena fa anatin'ny ranao lay toetra ratsy sy ny fomba mahazatra tsy manaja ny lalàna mamehy ny asanao. Zay. Miarahaba atsika iaby. Videoko androany tiky zany video mandeha am'le zalay Saidy agnaran'igny tsy haiko. Igny le zalay nalainy Ngarajoel atao conseil technique igny. Zao zany mba te hanafatsy am'le zalahy igny
la hitany videoko tiky. Iha moa zao fa conseil technique nanomboky tamin'ny andro nitenenany Ngady Rajoely igny. Safe zany conseil baka aminao zany io vao maika mahampandrano mpitandro filaminanareo, vao anao zany anisany mandrisika ny Ngady Rajoely hamono mpitolonao. Ka conseil ameko anao sahidy de zao: lafa volagno le olona nendry anao conseil technique io, hagnisy fandria miaraky onda amy bureau ameny anao ao. Conseil d'ami ameko anao zao, fa de karazany fa ho tapitry androany, tapitry nanomboky teo amin'igny koa ngamba gny fianaranao. Tsy haiko ay moa établissement ianaranao, tsy haiko na aia da mpianatry iha. Zay zany teneniko aminao fa maloiloy anao fahitako videon'olo mbaombao regny, ka lafa sivy fandria miaraky onda amy bureau amen'olo nanendry anao igny tao fa la video hitako nataon'olo mbao zay tsy ho to mpianatsy reo, satria mpamadiky gn'agnaranao aloha voalohany, mpamadiky tagnindraza agnaranao voalohany. Bakeo iha ohatrany hitako amy video agny zay, ohatrany olo baka amy faritsy DNA igny agny. Safe zany iha agnisan'ny makasitraky ny fatin'olo tanora mpianatry Adego agny io, zay mbo ataony Ngady Rajoely fa mpangalatry olo reo, zay mampeliky gn'olo Adego ananiky zao. Anao zany agnisan'ny makasitraky an'io, nefa anao olo baka Adego agny dafa fahitako video nataon'olo regny. Ka conseil d'ami ameko anao zao namako, zay lafa sivonda amy fandria amy bureau-nao fa la hagnaromotan'olo ao, satria iha zany la voatendry conseil technique nandreky mpitandro filaminanareo, satria anao mandrisika Ngady Rajoely riato, satria anao moa fa conseil technique ny ao. Zay avao zany mba afatsiko aminao zay, mba ho fitsindrovanao raha zay. Salama iaby, zao zany nahita vaovao mahakasika ny rain'le Rivaldo moa, le voatifitra maty Andego. Nahita vaovao amy Facebook ato fa hoe nafariny filoha wakany Antananarivo avoloa lay rainy. De na zavatra hitako aty any koa de hoe lasa nakanony. Faharoa de hoe hitako anaty commentaire fa tsy haiko zay fa marinana, fa hoe na ny renin'ilay Rivaldo na ny anabaviny tsy au courant amy fandehanan'ny rainy any, fa efa le rain'ilay zaza efa tsy azo andro, dikan'izay zany fa efa andalana anakany. Somary magaga sady mampalahelo avao zany ilay zava-misy, satria voalohany defa tsy fanajana hoe ny manana ny fahoriana ndray ro afarina mandeha fa tsy ny tompona ndraiky tsy mifamonoana ro mandeha midodody makany am'ilay tompo mandro. Zay zao raiky. Faharoa amy teneniko teo defa somary tsy misy fanajana ny fiaina ankonany ao an-trano lay ray nandeha nakany, raha ohatra marina hoe tsy au courant fandehanany makany ny vady aman-dranany ao an-trano. Isika malagasy ty zany dia tena hoe tsy manana feon'ny fieritreretana zany mihitsy, na fa hoe zanaka menaka ny aina zao aza no afoy, fa rehefa antsoina de fa mieritreritra tsika zany tena tsy manana fieritreretana mihitsy raha vo io resaka vola io. Mampalahelo toetraitsika gasy.
raha vao io resaka vola mazava ho azy moa zany fa tsy maintsy hoe resaka vola tampimaso fampangina-bava ohatran'le teny Ambomalaza ny zavatra iseho ao. Ny vahoaka ny Dego ato mitsangana mananina an'io raha io, manameloko an'io raha io, tsy manaiky an'io zavatra io. En plus le zanaka ao mbola niendrikenjena koa natao hoe mpangalatra, de iny ve anao andeha hamonjy aza lahy, tsy asianao asiny aby zany ny fitsanganan'ny vahoaka ny Dego Diana Ray Manontolo, fa iny anao andehana, mba ray foana ve, mba atoetraina ray niteraka ve zany. Tsy haiko aloha ny fahamarinany fa zay ny vaovao hita. Fa de tena mampalahelo tsika malagasy am'tiky tsy fananana feon'ny fieritseretana am'ty resa-bola ty. Zay no mahatonga ana miteny foana hatramin'izay hoe le toe-tsaina mihitsy zany tena problème-tsika gasy voalohany amy rehetra eo hatramina madinika indrindra ka hatrany ny faratapony. Mampalahelo nilazaina ho tompon'ny lalàna sy mpampiatra lalàna sy tokony hanaja lalàna aza reo ataon'ireo mamono vahoaka reo. Tsy haiko tsony zany momba antsika malagasy ty am'ty toe-tsaina fa de tena bon zay moa ny zava-misy ka tsy atao hampihemitsy ny tolona zany, tsy atao hampihemitsy ny tolona zany anjarany feon'ny fieritseretan'le rain'le Rivaldo apetrakitsika amin'igny sy ny fianakaviany ao. Ngamba hoe isaky hampiasa vola ve reo de tsy mba de hadino tanteraky le gn'ain'andraky ndreo raha isaky ny hampiasa an'igny vola baka nameny avoloa agny. Feon'ny fieritseretana tena azo lazaina hoe maty feon'ny fieritseretana zany raha amboko. Mialatsiny aminareo fianakaviana fa tena mahatezitra le izy, ary aza menatsiny ny olona tezitra am'le situation fa tena mahalasa saina ny toe-tsaina ohatran'izany.